me folo no fito no isa nazahoantsika niny seta voalohany iny makatoromarika ny mpilalao nativelle izany sotrorano zany tazantsika ihany koa Luciano makatoromarika ihany koa ny Maldivianina ray minitra moa ny faharetany izao elanelan'ny seta izao araka nefa ny tantaranantsika azy hatramin'ny voalohany ity lalao ity hiditra amin'ny seta faharoa isika servisy voalohany ho antsika malagasy misy anao nefa hita miomana izy ny andray ny servisy Mohamed no andray ny servisy ho an'ny Maldivianina ohatra ny ohatra ray ny ohatra tarika indray tsika malagasy izao fotoana izao tsy tafavoaka ny top spin ny nativelle ray no ray service ho an'ny Maldivianina miomana ny mpilalao malagasy nativelle ny andray izany service zany tsara tarezany ataon'ny Maldiva izany rono ray kapoka mafy dia mafy nataon'ny Maldiva tsy azon'ny mpilalao malagasy service Maldiva poala ray metre nisy baolina tafiditra tao anatin'ny aire de jeu dia averina iny baolina iny rono ray ihany nisy asan'ny service Maldiva zany ny mpanohana malagasy tazantsika amin'ny sary tonga marobe amin'ity tolakandrony atalata ity telo no roa tarika ny Maldiva diso ihany koa ny top spin nataony Luciano zany efatra no roa mitarika ny Maldiva fahatanana ny mpilalao efatra no roa amin'ny tazantsika amin'ny sary ny filohan'ny fédération teo aloha toy ihany ny lalao amin'izao fotoana izao vonona ny mpilalao lasa ny service ny Mansifo votsika ihany koa ny coup droit ny Mohamed telo nefatra dimy no telo tarika ny Maldivianina enina no telo palare metre enina no telo no enina mitarika ny Maldivianina votsitra ny top spin ny Mohamed zany efatra no enina mbola mifametoromarika ny mpilalao malagasy manoro ny nativelle efatra no enina no isany amin'ny solaitra be fito no efatra manatombo zareo Maldivianina efatra valo no efatra ny isa eny amin'ny solaitra be amin'izao fotoana izao valo an zareo Maldivianina efatra ho antsika malagasy
9 mitarika hatrany Maldivianina loatra eto amin'ity seta faharoa ity. Diso ny service. Balle de 7 ho an'ny Maldivianina. Lasa ny Maldivianina ny seta faharoa ray no ray. 1-4 no nazahoan'ny Maldivianina iny seta iny. Manome toromarika indray ny mpanazatra amin'izao fotoana izao. Amin'ny mpanazatra malagasy sy ny mpilalao malagasy. Manome toromarika ahafahana tady ny paikady rehetra hoentina andresena ireto Maldivianina ireto. Raha ny filaharana aloha dia mitsika izao no manome ny double numéro 1 malagasy, miona ny double numéro 2 Maldivianina. Ny anatombotsika eo amin'ny taratasy fa mitovy aloha ny isa amin'izao fotoana izao. Seta fahatelo miomana manchi fanao ny service. Lasa service ny manchi fa anaty ivelona mandray ny service. Diso ny top spin nataony Mohamed zany ray notra, ray tsika malagasy. Roa notra, diso ihany koa ny nataony Maldiva. Service ho an'ny anaty ivelona. Ka mireklama anaty ivelona satria manajanona lalao ny Maldivianina nefa tsy tokony afaka hanao an'izay. Efa vonona ny mpilalao malagasy. Lasa ny service. Tsara tareizany ataon'ny Luciano zany. Telo notra mitarika isika malagasy. Ray ny telo votsotra ny top spin na coup droit nataony Luciano. Service Mohamed. Luciano ny andray ny service. Asa service ny Mohamed tsy azo ny Luciano zany service zany. Telo no roa. Tsara tareizany top spin nataony ny anaty ivelona izany. 4 roa mitarika isika malagasy amin'izao fotoana izao service Luciano. Tsara tare 5 roa. Votsotra. Enina no telo. Tarika isika malagasy. Tsara tareizany contre revers ataony anaty ivelona izany. 7 no telo mitarika isika malagasy amin'ity seta fahatelo ity. Valo no telo. Efatra no valo. Miakatra moramora zareo Maldivianina. Efatra no valo misa. Service ho an'ny Maldive. Miomana Mohamed hanao ny service. Tsara tareizany attaque revers ataony anaty ivelona izany. 5-4.
manatomby itsika malagasy sinna misy ny famalina kely eo ambony latabatra amin'ny mandray mandefa service sy ny mandray lasa service ny Mohamed taraina anaty velona hoe tsy mety ny service tsy manaiky ny maldivianina pirany tokony hoe izy dia tazan'ny mpilalao iny service ataony manao service iny aoka tsy 7-5 aka hifantoka ny mpilalao malagasy tsy hovarina amin'ny zavatra kely madinika atao izany manome toromarque Luciano man'ny aty ivelona amin'izay service ataony service coupé tsy azony maldivianina folo atsika malagasy 10 ho an'ny Maldives ambe folo no 10 lasa atsika malagasy ny seta faharoa amin'izao seta fahatelo tarika amin'ny seta rono iray isika malagasy amin'ity akatoko ny famaranana voalohany ity olon-droa miaraka lehilahy amin'ity lalaon'ny nosy andiany faraiky ambe folo atao eto Madagasikara ity zany ny mpanohana malagasy tazantsika amin'ny sary ray minitra indray aloha afahana ny mpanazatra roto tamanome ny toromarque zany ny mpilalao maldivianina sy ny mpanazatra manome ny toromarque nety ihany ny paikady nataony anaty velona teo somary nandrebirebena ilay mpanao service maldivianina nafa atsika nahazo 2.6 avy hatrany hiditra amin'ny seta faefatra isika manatombo aloha isika malagasy amin'ny afahana miakatra any amin'ny lalao famaranana ray nohatra ray atsika malagasy tsara tarezany ataony Mohamed izany tsy nenjehany tamin'ny baolina mihitsy Lino tsy afaka ny Luciano tsy afaka nikapoka tsony anaty velona ray no ray service Manshif tsara tare rono isa service Luciano lasa service coupé any Luciano tsy azony Mohamed mihitsy ny service coupé any Luciano iny 3-2 tarika ihany itsika malagasy amin'izao fotoana izao tsy ampy kely zany nampiakarany Luciano amin'ny baolina izany 3-3 sahala indray nisa eny amin'ny solaitra be ezaka manohatra ihany koa ireto maldivianina ireto fa tsy manaiky hita aloha fa somary manatombo kely ny mpilalao malagasy amin'ity lalao akatoky ny famaranana voalohany ity service Mohamed inona ny tsy fiakazahoana izy tsy mitovy misy fahadisoana teo amin'ny fandraisana service hoe verina resatsy balaremetre zany lasa ny service Mohamed
tsara tarezany ataony Manchify, tsy azony lavitra Luciano, tsy azony tsony baolina. Efatra no telo service ho an'ny Maldives. Service ny Mohamed akeny Nativelle avy hatrany. Misy ihany koa zany nataony Mohamed izany asa ao anaty fileny baolina. Efatra ho asika malagasy. Service ndray Nativelle mandray Manchify. Tsara tarezany ataony Luciano zany. Tsy azony Mohamed satria tonga dia tany amin'ny kibony Mohamed no nikendreny Luciano ary tsy afaka nihetsika intsony izy. Marihana falalao akatoky ny famaranana izy ty ary samy miezaka ny mpilalao hiakatra azo amin'izany tapakila ho any amin'ny lalao famaranana izany. 10-5. Tsy azony Luciano ihany koa izany service ny Manchify izany. Enina tarika indray zareo Maldivienne. Manchify ihany no service. Tsy azony Manchify no enina afaka mifahafantanana kely ny mpilalao. Mbola manatombo aloha itsika malagasy amin'izao fotoana izao. Eo amin'ny fitambaran'ny seta azo hatreto mbola manana tombony roa isika ray ny Maldivienne. Service Luciano. Fito no enina tarika isika malagasy 7-9. 9 tarika tany isika malagasy. Mioraka ny mpanohana eto amin'ny forolo io. Lasa 7-9. 7-9 mitarika isika malagasy. 7-9. 7-7. Demi. In'ilay kapoka mafy nataony Mohamed teo tsy tafiditra. Fampiatoana ny Maldivienne. Nangataka atao moro ny Maldivienne. Inona ataony Luciano teo tao amin'ny kibony Mohamed mihitsy ny baolina nandeha tsy tafahetsika intsony izy. Mbola miandry ny Maldivienne isika, mbola maka toromarika izy ireo. Tokony izy efa tapitra ny 1 minitra. Mbola tsy miantso ny mpitsara, tapitra hoy ny mpitsara. Verina ny mpilalao Maldivienne. Tarika 7-2 isika malagasy. Zany ny mpanohana mioraka mafy dia mafy ato amin'ny forelo. Service Mohamed Nativelle no tokony handray an'iny service iny. Mariana moa fa raha sanatria misy ny fahadisoana eo amin'ny fandraisana service dia point vetrano ho an'ny adversaire. Balle de match ho antsika malagasy. Isatokana fa atsika miakatra any amin'ny lalao famaranana indray amin'ity olon-droa miaraka lehilahy ity. Tapitra ny lalao. Tafiakatra amin'ny lalao famaranana ny double malagasy misy ny Nativelle sy Luciano. Day volamena no fampianainy reto mpilalao malagasy reto. Rehefa izay no tanjona tonga amin'ny lalao famaranana aloha izy hatreto miandry ny fanandrana aminy tsika ao amin'ny table faharoa ao.
Maldiva ve ny lalao amintsika. Maldiva skasi.